nolotra ho anao tantara mitondra ny lohateny hoe anjara tandrify. anjara tandrify. tantara nosoratan'ny Harivonjy Olalaoviny Fidirana, Maya, Safidy, Sylvia, Taina Nantemaina ary Mananjara. nandray feo Rivo Razaka Sala sy Xavi Norandrianantenaina. nanatotosa Safidy Tainjanary. Vitin'izay ny sakafontsika. Misy zavatra lazaiko anareo kely ty. Mbola tsy vita. Mofomamy mbola misy ry papa. Ay marina mo. Ndiry ary soy amizay ke hoanina. mba lafy kely any akizay meva. Nareo koa zany mitsaly any rehefa sandrolona ka matiraka mihitsy. Fa iza kosa ny tokony hakan'izany amindrika. Aza dehibe fanjana eo retsy a. Eno a. Nda nalaovy romeva fa mbola misy resaka lazaiko ani. Eny re. Sady maika ho aiza koa moa papa e. Mba anniversaire any kanto kosa vedy. Eno a. Tia re. De sady mihinana zany tsika no alefako ty resaka ty a. Fa ino ny zavatra lazainao zany rangafa tao mampitaitaina izy zany ka. Sorry a. Manararaotra nyty fotoana mahavory atsika ty a. Fa efa ela ihany manko ny tsy nisotro an'izao. Papa ihany tsy tafaraka amin'ny sakafo aminay matetika ako. Maika lava foana. Ka hainareo rehetra ihaniko. Tsy maintsy manara-masoandro zala amin'ny asa nge zahay. Ny chargement de chargement. Fa mila zavaina impiry amin'ny meva koa ary zany e. Ary aza mamerina amin'ny resaka n'izany tsy fiarahantsika amin'ny sakafo zany tsony a. Ok zay zany ka. Rehefa te hiresaka fisy tsy hiresaka ihany. Ny ianao koa zany de masikasikizitina ery. Fa inona aloha le hoteneninao e. Lazao amizay fa be safarin'ny resaka be. Inona moa fa tsy mikasika anareo rovavy. Maninona izay? Eno a. 20 taonandro any ririk'anto a. Efa vehivavy lehibe zany. Efa tokony heritreritra zay ho namandry amizay koa noho izany. Namako? Ie. Fa maninona ratsorina ry papa? Vady velo ny tiam papa ho teneniny. Fa inona aloha no mamaika anareo resaka vadivady zany amiko ry papa? Tena tsy azoko mihitsy. Misy antony manokana ve? Tonga tato an-tsaiko fotsiny ny fitantanana an'ireto fananana an'ireto e. Zay. Tian'izao a de tokony efa manomana olona afaka an'olo anahy. Mba mahita amin'ny fitantanana ny arenantsika izy amizay. De zay vonantoko ny eritreretiko fa mendriky nidra an'izany. Ohatrany hoe mendra eo mihaino an'izany. Ay ve. Resaka matotra be nge zany lazaiko andry zandry kanto e. Fa zanga moa maninona e. Ianao zao no ohatra manao resaka tsy matotra aminay oko. Efa arako mahatonga ny zokovavy milaza an'izany. Ahoana moa papa no eritreretanao anay hoe anambady a. Nefa zay aza tsy avelanao mivoaka ny vavahady io akory. Tsy hainay akory zany hoe mananamany zany. Atao anaty foana. Fikisana rara, amrona nasa. Zay atao hoe gadrana mbola tsy hainay. Meva aza momba mivoaka ihany no izy le mandeha mianatra reny fa za. Fa tsy maintsy tonga ho hatrany 10 minitra aoriana amin'ny firavana. Zay aloha tena mahatsapa mihitsy hoe mba afara ray aman-dreny nareo ka. Ary zay tena afara samy zanaka mihitsy. Oka kely aloha ry kanto. Maninona e? Sampitilina amin'izany aloha za. Tsy zany tarika resaka teo fa rainareo. Fitiavako anareo ane zany e. Ny antony tsy hamialako anareo mivoaka indray a. Hainareo fa nono mahazo andreninareo. Ny tsy maintsy hanampiana azy noho tsy mahazo manao reraka be ny toe-pahasalamany. Tsy maintsy nareo manampy azy manao ny raha ato an-tokantrano. Misy antony maro mitondra anareo ohatra zany arakizy azonareo ve zany e. Tsy hoe fitiavana te hamefe anareo fotsiny akory. Fa zay fotsiny e. Sady tsy ilana fivoahana any ivelan'izany koa vao afaka mahita an'izany vady zany nareo e. Ohatra fa ahoana kosa e. Efa mahita zay lehilahy tokony mendrika anareo a. Lasa nangidatra amin'ilay gataony hoaniko na enasa resaka izany marina. Papa, vady ange ny resaka fa tsy vadivady e. Zany ange tokony hifototra amin'ny fitiavana ry papa e. Mba atao an-tsainareo ve nefa zany aloha?
Lasa aloka rasa kolondehibe ka ny anareo. Fa hoaizanao ry meva mipetraha aloha fa mbola tsy vitany eny resantsika. Hoaiza moa zahay tsy mivoaka vavahady fa amin'ny efitraniko fotsiny. Meva eny avy alao izy hoandra matoa sady ho andry mihitsy koa ary ny tena intefan'izany resaka izany kanto. Efa voaraiko izay ary efa haiko koa ny tianao ataotry papa. Eto anefa dia miteny aminao sahady fa ho sarotra ny anatanterahana an'izany fanirianao izany sady indrindra hoe enao ny fidy an'izay olona hiaraka amiko. Mahafantatra amin'ny masoanareo ane izay rehetra tsy mitovy hevitra aminao amin'izany mihitsy aloha sahoana ma dia mbola tsy misy idirako ihany kiny amin'izay. Eny na tsipiko fotsiny loha izany resaka izany rehefa aza dia sanasaina be loatra ary. Sady izany no hiaraka iaina aminy tsy raha ihany izany fa mandra-pahafaty dia tsy nareo akory. Izay mihitsy ma. Ahoana kory ny resaka nataonao teo mpisakafoanana indrindra sonina mba andro fetiny ankizy iny dia resaka miteraka fahasorenana ny namarananao ny fotoana mba hafa mihitsy ka. Tsy tokony hahaso rendry ny resaka reny ranta. Resaka mpianakavy tsotra fotsiny ihany reny. Amin'ny fotoana inona indray any no iresahana zavatra manandanja ohatran'ireny ka izay izy zao dia vita. Tsy hitanao nga meva teo iny ny filonjolonjony hiala teo. Ikanto indray moa tsy hainao ny tenin'ny farana taony. Ny amin'ny meva ve atao agagy hafa mihitsy ny zanakao iny tsy mitovy amin'izy zokiny iny tsy mba azo resahana. Sivoka zanako sery moa rehefa hafahafa sy zanatsika re za tsy te hiteny aminao koa ange fa momba azy ireo mihitsy amin'ny ankapobeny. Hitako mihitsy moa zaniko ianao midingezina toy mivatakazo tsy miteny tsy mivolana. Zany andro mba hoe anampy ahy izy anoana ny hevitra mofa tsy nolazainy maso indray fa tsy misy idirana noho ny resaka farafaratsiny ianao tsy soka-bavana ny hevitrao mahasosotra ka mety efa amiko le teny ve tsy hamaly kosa manana ny antony mahatonga ny teny andreny raha anta ka ianao kosa angetsy ny resaka nyzany melo tamiko mora ny omanako maninona raha mba ny fampidiniana melolo le resahana amin'ny zareo mety mora amin'izay fotoana izay manko ny andresen-dahatra azy ireo eferinao fa mbola zaza manko reo efa mila tsy hoarako ny fitantanana sy fanaraha-masony asantsika sy ny fananantsika ka mila mpanampy arahanta aleko anefa olona tokisana nanampy anahy ka efa voalazanao aza tapahanao aloha ny teniko amafisiko ihany so adininao ny antony zava-dehibe ange zany raha matoa tsy hoe tsy taitra sanatria fa le hoe vinantonao no azonao antoka zay tsy maharisy lahatra ka zay moa ny antony ny safidianako izay olona hiaraka amin'ny zareoko ka sarotra be zany rasona fa nga tsy afaka mampiasa olona mahay sy mianatra afaka manao zany tsika ka ny vola ngany tsy anananao aza ampiarahana ny resaka asa sy ny fitiavana re rasona ny olona mahay ny asa mety maro fa le hoe azo antoka mihitsy ny mahakely finoana hitanazy raha le hoe resaka fitiavana sy asa indray sika ihany ny mandamina azy dia afaka miaraka ireo be fa maritra tao rambonosy loatra ianao tokony mba tsy nyresahanao mihitsy aloha ny resaka asa mba resaka hafahay aloha no amporosihana azy anambady ka inona moa nanafianana an'izany mety hampazoto an'le lehilahy ary ny hafantatra fa hitantana amin'ny fananako no takalony anambadininy zanako ka tokony any amin'le lehilahy atolotra ao anazy ani ianao zany ny resaka eny mety marina tokoa ny ianao aloha marina mihitsy fa tsy hoe mety mba hampio zara hanta mba handresy lahatra azy ireo amin'izany hevitra zany tena tsy foko tantanan'izao olona tsy azoko antoka rehetra izao nge fananatsika ninao moa zany dia zao fananana sy areny zao foana ny tena fototry ny resaka rehefa mba misokatra io vavanao io ny tsemboako sy ny sasarako kosa ve raha matoty inona ny tokony agaga amin'izany tsy normalina ve zany oaka aloha zany resaka izany hoanitra aleo ajanona amin'ny mihitsy aloha ndao atory tapandrimandry ianao ahoana ny efa ran'le resaka tao maly iny aky inona moa fa tsy niodikodina teo ohatran'ny mahazatra papa miresaka foana fa inona ny tena hevitra ambadika ry zareo amin'iny raha fijerindry azy aloha le izy aloha
raha ny fahalalako azy dia ohatran'ny mihevitry papa manokana inona ny antony tenen'andriana izany? Satria mama tonga dia sanana lany tena ny maso master vao hitandrela sy maroatra ny nanan-kihana andry zareo iny miaraka. Ay, raha avy any amin'ny papa zany resaka izany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy idirany amin'reto arenany reto Izay indrindra zaho koa tena mitovy hevitra amindry amin'izany ry meva. Tato koa mantsy ohatrany hoe hitako tena sahirana ihany izy iny. Alina vao mody resaka entana sy piesina fiara zao foana no eniko resahany. Tsy hay hoe inona mahatonga an'izany. Eny izay olany ihany tsy rarahiko loatra fa le izy tonga dia mandasandatsaka didiny tsy dia azokazoko. Hitakiko zaho tsy d'accord amin'izany fika amin'ny papa isafidy an'izay bandy araka amiko izany ianoko. Tsy haiko ndry fa raha tsinonako tsy mety amiko ka. Ka izy no mahita le lehilahy mendrika atsikako. Sy aiza koa ny ampitombona an'izany aky. Tena fitiavan-tenany anazy. Izay mety aminy atolony eo tsy ao an-tsainy mihitsy ny angamba fa izany fanambadiana izany eny dia fitiavana ny fotony. Za indray raha tiany izany anambadiako izany izay lehilahy tiako niaraka amiko fa tsy izay atolotolony eo. Anomboka eto dia hitady hevitra an'izay anomanana an'izany sahady fa tsy hiboka ato foana. Mbola anjara ny kanto aloha zao fa tsy ho ela koa izany dia ho avy ny ako. Hodry ary ndry izany koa neto ohatra ny vary indrina be izany avelandry resaka amirivotra fotsiny eto izany. Ka henoko daholo izay lazaindry teo hoe zaho tsy anaiky an'izany. Za koa rehefa manomboka leo amin'ity tsy avela mivoakavoaka ity ka. Anara mba vakansa vera nga dia amoronana an'izao asa atao rehetrarehetra izao foana. Dia afaka ny anao inona nefa ndry Hitandreo tsara nataoko. Lasa ohatra ny gadra vekitsika atao trano ato. Nefa ny tena mba hoe zanaka patron ihany. Ty vavandry ty koa aloha ary sody mba hampisolana ary izany zavatra eritreretindry atao izany. Le izy aloha dia mivoaka ny ivelany ihany ny tanjony. Rehefa tratra ve amoky tsy lazaiko hoe andeha nitady vady. Meva ndry tiky mba mahay vava. Leo be niky izahay dia aloha ndry miasa ary dia verivery saina indray ajanony ihany koa izany resaka kivadivady izany fa tsy izay tokoa anga raha tsy nomeny papa vola tamin'ity asako ataoko trano ity aloha dia efa asy. Mety efa lasa lavitra teny amin'ny habakabaka teny. Nanidina mba olona afaka ohatran'ny rivotra. Lasa aloha iza koa ary samy mandondono mba vady eo izany. Angary sy hitan'izany olona izany le sonery. Dia tsy maintsy andeha hojereko indray aloha. Nisy nanatitra taratasy ity. Avy aiza ity? Fanasana famadiana. Famonosany damba indray mibanana sy rasobe. Rovina amin'ny 3 septambra. Fangazany mbola mitory ihany moa le resaka famadiana iny. Sizika ay moa vorivorany ambadika any ry rasonina. Manafy ny zavatra amiko izany le rangahy iny. Nda ho ara fa ifanazava amiko tsara an'io. Rasonina manafy ny zavatra amiko indray ianao efa nilasa taminao fa sendra diniko ny tantarany fivoriana io. Tampotapoka koa ny feonanao tamin'izany dia vetivety koa nanatrehako anazy fa naninao izany Rasonina resaka lehibe izany ve tsy maintsy nisy resaka volana ko tao ambadika tao raha izany zay aloha marina raha hitapitrisany anjarantsika
zany izy nefa na de tsisy dikany amin'ny volanao azy zany ray tapitrisy zany a mba asio asiny ihany zavadinao e amin'ny resaka andraisana fanapahan-kevitra atao tokantrano ato voaviny ny resaka vadivady iny ho an'ny ankizy ka efa milamina ho azy any aza asiana resaka be tsony zao rasonina aza moramiraina ohatran'izany mihitsy ny zavatra rehetra fa na de tsy kristianina be ohatran'izy aza de efa tsy de momba n'izany famadihana zany tsony azonao ka efa tabaky ny maro ary zany resaka zany ka ahoana ka ianao indray ve nitsipaka efa vita zany ekeko fa amin'ny manaraka kosa angamba tsy ho atao tsony fa zao za tsy andeha any amin'io aza miadaladala re raha matoa angamo tsy vadinao indray mba avidikaja avidimboninahitra kosa ahoana ny resaky ny rehetra raha irasonina lamatony tsy mba ambady amanjanaka amin'ny famonosan-damba ny ray aman-dreniny mba miangavy re raha anta ka fanapahan-kevitra orerana eny ianao de zakao any ny vola tokony hoan'ny velona ve lanina amin'izay reny vovoka reny fotsiny mba asio fanajana ihany na izany kosa ary ranta rehefa tsy ajainao aza ny ray aman-dreny ko ny zimbazimbainy isi de le fanasana de jereo sy vakio tsara aloha andeha hikarakara sakafo aloha tena raharahako ny tsy nitenenako andrafitany famadiana iny ka tena nahatezitra anazy be mihitsy efa hevitra tapaka moa iny ko afaka ninona koa izy sady ray amin'ny telo ve atapaka inona koa ny andresy lahatra azy araka amiko zao ny tsy maintsy atao tsy ho lazaiko azy mihitsy aloha ny tena tetiko mbadika hitondra raha fredy rehefa iverina aty de zay raha fredy efa ho avy zay ho hitanao any le zanako mbola ho amafisitsika tsara zany resaka zany rehefa tonga any aza mbola lazainana amin'iza na iza mihitsy aloha enina de amin'ny raha matovadiko aza maika moa fa amin'ny zanako sika ny ombo mifanarahantsika indray rehefa anyko anao ny vola santany azonao ve zany zay fa mandra-piona way allo azafady mbola isaka larobia any moa ny misy karaborosy midina ny tanana any tsy hitondra fiara manko aho fa atahorako tsy azaka lalana zay are ka amin'ny larobia maraina be tsika zany no manainga aseko ateriny Paul Sofier tsika treo ameritsy atosika de izy mitondra ny fiara miverina ty sady miandry tanàna tsika kosa mandeha karaborosy patonga ny tanàna za aloha tsy andeha amin'izany nefa ndrika mbola kely ny tamin'ny fasany maninona raha mandeha ka tsy te andeha arako terenareo kosa ve fa tsy tokony mainga maraina be kosa ve zany ry papa fa mifetra misy an'izany karaborosy mandeha zany misy foanany ka fa le miditra maizana ny tanàna neny tsy tsara na le anomanana ny vatanana aza manahirana be otry ary mama moa atao tsy miteny mihitsy eno mieritreritra ny trano ivatanana amin'izany mihitsy io ve tsy ilana ny amin'izany ny anjara efitraniko amin'ny ovandry dada ho ao an-tanàna no asaiko dioviny zareo de ao tsika mitoby efa nizarianao amin'izany mihitsy manko ny ao iko nisy an'izany fa tsy nilazainana azafady re rahanta sika enao ty ary fa manino indriry meva raha mandeha tsy maninona re zany anverao izy ijanona sady mba miandry tanàna koa amin'izay tsy ampiasaiko daholo aloha ny fiarantsika so apiditra fahatyantoka ohatran'le tsy manarahako any zala tamin'ny farany iny de efa homany de n'izao ary ny tokony entiny efa manitsana ny vovoka mena zay izy telo mianaka any tsy ho azo an'ireo amin'izany aloha karameve aleka any miezaka mitiniko fafato mitolona ny sasalovy sy ny fafatrano sady tsy araka zareo mihitsy mitetiko amin'izao mijanona aty zao mba hanararoatra hivoaboaka ny ivelany any mba misy fahafahana kely tsinonako
andraso tonga eo Rapaoly dia andeha tongotra ve nefa maninona moa raha entina ny any Rapaoly dia mba omena vidina sigara kely fotsiny ampangina azy mety izay ka aleo aloha andamindamina kely ny atao trano dia anety varavara kely fa ohatrany efa mitaika izany oran'izany. Areza foana Rapaoly efa ho adiny iray izay izy ny lasa tany dia hoe andeha hividy sigara fotsiny na sigara raisakosy ary ve no hovidiana dia mbola tsy tonga foana. Ny andro ity efa merika ny sady mitselatra no mikotroka ny jiro aty hatramin'izao tsy miverina sika ny andro memaizina iza ny rako io andeha hividy labosy vetivety etsy amin'ny mpivarotra etsy amin'ny vavalalana etsy aranga hiaritra ny aiziny eto ve i Paul andrasany ity mbola tsy tonga dia aleo rapitsina atao ilay fivoaboahana kely mihodinkodina ny miaraka amin'ny fiara idiko ny vavahady dia miazakazaka be kely lesy fa milay be izy zany to dia hitako be le orana be lasakako sady efa miatony eo amin'ny atsasany moramora ihany seriva malamamaina ny an-tany iny le selisanakipataly tiany kalama le zany aloha kalama aloha le zany tsy maintsy mbola everiny eo iny tsaha iny zanaka rasony iny iny le anovantsika tonga dia batlazy beko sika ary le sipa zany tsy nandeha niaraka tamitry zareo aonao lara idozy dia efa iny ndray zany mibatabataitsika eoko iny toaina kobolisany ty tamin'ny veriny ty sady izy avy mividy laboziko tsara zany jereny resany fafangianiko kely iny tonga dia mpilakazana reko be ny anjera marina kalamalonjy sy naninona very matimozely lena sady feno fotaka marina ny patalohako lasa mifinjofinjo be izy zany tsy naninona ka azafady nareo andehanako aizany izy fotaka be any fiansely zany ao aloha fafahakely melaka ka izany izy mihoatrana daholo marinako dia avy miaraka kely miaraka aminay aloha ary ato anetsy leny sady inona koa ary mamaky anjy eo velao aza azafady ka ary aza manantona aty nareo ka dia aza stomma esoro ny tananao etsonjeo eo ao ary fa esoroko mihitsy ty pataloha ty dia bay manginy ty vavy sady izy ary naheno anyty amin'ty orana be ty ao le sinakajo latsa anao valilay iny iny mihitsy taty amatorako ny vavany ty ary manginy meo a iny nalenalena azy basolon'le karamatsika farambola tsy azy ty raha doroa tazomo ty anovako azy letsy vatezitra aby biby sika ay loatra ny zazana azy bombo ihany kaiko dia ovitaina amin'izay momba tena aveo ary maninona ary aleo aloha soriny ty tapombavany ty tsy laiko mitabataba eo tena okaresala avelao are oty dia niteniteny ela ny tena amindrabainy tena any fa matinay andala mandeha any are aoaka aloha ndraika ameo anao io amin'ny numero anjiry malala tonga dia soraty eo amin'ny tany io ary lasa amin'izay
mahazo mandeha amin'izay njiary adory ny etalary zala adinina hatramin'ny alabo sy vidiny teoko tiry zbainina afiry moa le numéro 1 teo atony le tehirizany to mba atsoatsona rehefa agomagomindro bainina. Nazo ainara naneva mitady fahafahana ka zavatra hafa ny afaka nilton'ilay tsy mataotody iny mba sendra ny oatra nyity valavina miamperana aty aho dia midiran-doza vokatry ny jiro tapaka daholo sao nahatonga an'izao sa Paoly tsy tonga sa tenoza ihany koa ina ny azo arao fantatry papa zao so ihany aloha fa tsy nisy nahita ny voako tany ivelany tany mba tsy abedy aho sizika marina tsy mbola mangovotra be aho zany malemilemy sady marary manaparan'ilay tsy valarin'ny filany teo dia andro aloha ka dia isolakanjo koa avy eo diako tsara ny vavahady sy ny trano dia atola avelako amin'ny Paoly tena ry papa zany tonga izany andeha aloha voaina sao dia okizita nandray iny va otry ary efa nisy namono vavahady hay ve fa ao Paoly omaly tontolo izy dia zara raha hita ahoana moa nahatafiditra azy tao zany sa manana dika mitovy amin'ny lakile izy sy tena mitady olana hafa indray zany marina satria sao dia mba nahitany tsy nahateo ahy izy tsy maintsy alaminy izany rehefa avy eo ka nanahoana ry taty Romeva fa mbola vo avy natory manahoana nareo inona moa mahamaika ahy eo ry mama za nge vakansa zao sady tsy napoziko tonga maraina be koa nareo ko eo aloha nareo fa andeha ho any amin'ny efitra ka aresy papa ry mama mbola niaraka amin'ilay vahintsika iny angamby izy sady mampifankalala azy amin'ny Paoly koa izary ty zany vahinona izay mamy zany ao ho hitandry eo ihany fa dia ho any amin'ny efitra aho aloha ka dia avy eo anao dosy sady tsy mahazo aina mihitsy koa aho zany tsy natahotra velondry taty roa andro izay toa hoe tapaka ho ny jivotra ty ozy Paoly lamina ka sady angamba isak'izah efa natory koa ny tapaka ny jivo zany dia tsy hitako koa nanahoana ny zanako io le zanako farora Fredy mahafarifaty sady zanan-javatra daholo le zanako zany raha miserasona manao mademoiselle mevarse adinoko ny lazana azy ay mademoiselle meva fa iza koa ary tony olona nentiny ry dada avy any tony dia tena tamba mivohatra be mihitsy ny izy tika tsy re ty satroka nofaka ty malabary vasoka manompo mena mivovoka mbola pimipalitao koa ty ivelany marina tsy zahavo mafana ny mahita azy manahoana hony ianao ry meva manahoana tompoko izy ny raha Fredy akia olona matokony etoko avy tany ambanivohitra izy anampy rehefa mitondra fiara zay no natongavany ety tena za mihitsy anampy atsika mono tena izy ary raha mety dia mba marina mihitsy zany raha miserasona ay fe dia hipetraka ato zany izy io amin'ny manamako manokana anazy dia ray trano amintsika tokoa izy
ao amin'lefitrano tsy misy mampiasa ao no diovina tsara ho anazy na areo koa dia misahirana reto ka tsy misy misahirana zany eo hoe efa vononany amin'izany mihitsy any izay ay kosa io mba raisy tokoa reny entan'ireny remeva avy dia apetrao amin'ny efitranony ao alefa za reny anao azany dia mba karakarao reny vahintsika raha matoa endre mahazo mandroso izana Fredy tsy maninona mihitsy ny raha miserasaonina ao mandroso ianao e ato aloha zany ianao no mipetraka mandrapa dia aza manahy ianao fa sitsika fanaka ato akoatra ny fandrina io na dia miatranao ny fitafianao fotsiny aza mety aminao ve zay atray isy tsara koatran'izao indray ary very raha miserasaonina marina tsotra nireny tsanona mpanjaka reny mihitsy ny ato aminareo aiza koa Fredy mba marina reko efa nahita tranona mpanjaka nga ianao ka marina ane zany ny any tanàna angamba misy ohatran'izao zany raha miserasaonina mivovoka dia mibozaka dia ny tainombo ny taimborona rehetrarehetra iny hitanao eraka ny trano aty nefa jereo ane manjelanjela tsapere gorodina mantsipika inona moa zany tony zao raha mise karo re tony natao hoe karo aminy karo tena fatratre misaotra anao raha miserasaonina mbola tsy dia inona mihoatra ny tokony ataoko anao ary zao ko ka tena ho sambatra zany ve sady nahazo efitra manokana mbola azo vady spesialina koa zany moa le ny fanarahantsika ko fa hony tokoa izy amin'izy roa vavy zany mba azoazo ny fonosahady amin'izao tena fanontaniana nandrasaka zany raha miserasaonina raha mifijery mamaika aloha dia le nandray atsika iny hitako tsaratsara kokoa amiko kanefa ohatra no sarotra mifandidiana raha miserasaonina ohatra masika be zany fijeriko anazy teoko zay mihitsy aloha ny faravavy iny aleo nga le efa niaraka taminareo avy tany tanàna iny any ny fatohan'ny section foka mampanavyka ikanto ianao ihany io ka tena aleo iny raha mise fa niolako ane dia izao ahoana nefa zoa zany ninony zay ka ny tena marina manko dia mbola ahoana re zany ahoana ho azy zao nilazako amin'ny zanako vavy hoe tianao izy azoko ange ampidiriko aminy ianao hoe aza matahotra ny amin'izany ampidirinao ninona ny ampidirina raha mise zao efa lefako tsikelikely aminy resaka hoe mba tianao izy dia resahako mialokanto ianao kosa manao zay fandraisanao aminy kokoa mihoatra anay rehefa ato an-trano dia rehefa misy fotoana afahanao miresaka aminy dia atoraka ao aminy ny fitiavanao variaka zay zany ny fanaovana azy mazava amin'raha Fredy ve aloha zany mahazava tsara raha miserasaonina sady zany mora mahazavatra zay any rehefa azavainy elaela raha mise fa tia kosa mba efa naratsy ahoana zay raha mise anjaranao mitazona azy tseritreritra ny voaboaka ny ivelany any fa nga kosa moa zany dia tsy voaka ato mihitsy kosa zay na hoe dia mba handeha ampiaraka aza ve rehefa raikitra ny afiara tsy izany loatra ny tiako teneniny ko tsy azoko afaka mivoaka nareo rehefa fantatro fa efa fotoana tokony voana fa dia tokony hiaraka foana aloha nareo na izany aza azonao ve zany azoko amin'izay tsy dia mbola mpivoaboaka ny ivelan'ny tanàna manko izy roa vavy reo sao dia anahirana mandeha mianatra fotsiny ihany nefa fanaony le zandriny fa izy ary amin'izany terina matetika mitovy any neka izany zay samy vahiny eto an-tanàny zay vao azoko ny aina marina firandro ve tsy nandro tany sarana ny sasa fotsiny efa naposiko moa zaniko le vovoka be antony ndray tsy nandehanako mihitsy zay fa zany moa mahambany vohatra ny ambany vohatrako fa nahakakany dia mba misy rano ihany any
fa dia matetika ny olona any maloto be ohatran'ireny ireny mahalana be mba mandro izany ka misy an'le mpiara-mianatra aminay avy any ambanivohitra mody isan-kerinandro any aminy dia izy no mitantara n'izany aminay ka le fahazarany io hitandre misy karazan'olona any tena sarotiny amin'io fahadiovana io fa misy indray dia tena tsy miasa sainany amin'izany mihitsy raha tsy tsemboka tsy mandray rano ny fitafotsiny ny solosoloana eo tsy mahita izay fihevahana aloha fa dia mitovy daholo izany amiko sady samy mena amin'ny tany daholo ny fitafin'ny olona rehetra hitanao avy any anie misy samihafa misy tsy ohatran'izany hay hitandre ty mpiasa nentin'ny dada avy an'ity zao karazany lemba madio ay kosa maninona ka ty fanavahandry azy hiala mariko rafredy moa ie zay mihitsy le anarany reny aky le karazan'le tambanivohatra madio madio ie nefa fitafiny ary mivolo mavafafa beko sady manao fitafy sampina palitao avokoa veranga dia atao ivelan'ny malabary ka za mihitsy aky ny fomba fitafy any samy manana mety amin'ny arakaraky ny toerany io fetinandro fety mihitsy ary zany aniko asa mety hoe mihaja koa angamba ohatraohatran'ireny daholo aloha ny anaovan'ny lehilahy hitako tany raha andro fety mety akaiky ihany fa ny hoe mihaja aloha avadika aloha ny resaka fa inona marina indray hono zany no antony mitondra mpapahazy io aty inona mbola ila mpanampy hitondra fiara angapaoly tsy ampiazy ka sa anampy fiara vaovao izy ohatran'tsy zany aloha raha ny fahitako azy fa inona ngamba ny io le nresahany atsika tamin'ilendray mandeha iny anga le resaka vadivady iny ie iny mihitsy mba malaky izy zany io ary ngamba efa ela ny niketrehany azy raha ny fahitako azy fa tamin'iny fotsiny vao mody nampifantariny atsikako inona ny antony ilasandrian'izany ka ohatrany hoe efa vonina ny alaina tamin'ny fosiny ange io raha nga io tonga dia vao vaky fotsiny tamin'ny fihetsika rehetra nataondry zareo dia efa io zany ny andriko ohatran'le paty zany io 10 minitra dia vonona mba tonga lona reo zany androany fa naninona tsy dia niasa mihitsy ary ako niaraka tamin'ny rafredy nampafantatra ny tanàna fotsiny nataoko mitondrazana mandeha tany amin'ny toerana afakana sy fanaterantsika entana dia nampafantatra zareo azy raha sanatria ka tsy afaka mitondra fiara dia nanahoana ny fijerinao any tany rafredy efa tadidy daholo ve zany ny olona sy nitoerana razany ka rafredy ino ty mahavazinanao manao akanto fa impiry manahoana kosa amin'ny sefredy anatin'ny ray andro mba bonsoir kosa angamange zany no tiana atao aminao azaka zitina ianao ary mba misy miarahaba manahoana ary dia zany efa tsy nataon'ny rafredy bonsoir mba afako zany ianao koranta dia tsy mbola tsinjindrahantany mihitsy koa ary ve hoe ho an'ireo zanakay ireo nitondako ny rafredy tokony mba manampinampy apiditra ny kanto izy zao fa ngaloha mbola tsy vita sakafo ranta tena naona be mihitsy ange efa ho masaka angamba ka atso iary meva fa zaho any an-dakozia ijery azy sakoana mpiamamy akanto amin'ny petra aloha ny ty vetivety sakoana dia iantso amin'ny meva ho ako rehefa avero izy atsona iresaka kely vetivety tsika telo efa voavinavina koa ndresanao andeha iantso amin'ny meva ka kanto efa laza taminao nge za tany ampiandohany sarotra be amiko niaraka amin'ny olona tsy tiako izany safidiko izany ho vadiko izany fa tsy izay fatifatin'olona tolotra ho any rehetra izao aza ataonao an'izany kosa le zanak'olona fatifatin'olona hoany
ka mariny zaniko olona tsy hay hoe iza reny very papa mbola tsy manambady fa araky ny fahafantarako azy amin'le filma hitako reny mila dingana be deabe tokony arana vao mivady ny olon-droa fandany-potoana zany toko tia misy olona mandany fotoana irana mandritra ny firy taona ifampizaha toetra dia mifakahy toetra tokoa dia samyleo nefa avy eo dia misaraka ihany aty aoriana ray ao anatin'ny maro kosa zany papa mila mba mifakazatra kely farafaratsiny tsy voatery ho azany mantsy anao ny elany maharay rory kanto e dia voafiry andro koa ary ve zay dia ampialalako azy koa azafady ane raha Fredy ahoa zay madamo kely ane azafady enary ay ve raha Fredy mbola teo andeha anampy kely amin'ny madama kely aloha zany azafady andao rehefa tsy maninona re jereo olona tsara toetra mahalala fomba ohatrany reny ve retsy dia tsy tiandry ay raha ohatrandraha Fredy zany aloha na firy taona irana ngamba dia tsy eto tafara izany mihitsy zay ny fanalavitra isan'andro azy ngamba no ahiko tsy goana lehilahy tiako mihitsy izy indry papa ka raha Fredy nefa raha ny filazany dia tena potika aminao mihitsy tsy mba hitanao ve zany raha mifetsiny aloha dia tsy mandainga kosa fa mampiseho an'izay ry papa hitandretra koa zany fa manomboka manahirana ihany ary ny fahasahiny zaoko le fomba firesany amiko indrindraindrindra kanto lafatra fanaperany leobe amin'le fandokafana ka fanehoniny fitiavany andry re zany averiko indray fa tena potipotika amin'ireny mihitsy izy iny aleo potika ana papa dia tsy izy tsony everinao fa tsy fantatra angany tetsikao io ny apiditra mafy amin'ngara Fredy na tsy nahita fianarana firy aza dia ny saiko tsy mila W ary ny foko tsy avelako miteriterena ohatran'ny fatako mihitsy zay fa tio zeritseretina ny resantsika papa efa voninanao ny fiarahanareo manitra tsara dia masotondry manampy tamy be mihitsy ny ianao lahy zany tokoa raha olombelona rehefa misy ny tadiaviny dia mahafo ny tafony mbola tsy nanaovana mihitsy ahatratrarana ny tanjona tianao azo taizany mbola nisy amin'ny papa iresaka manokana ohatran'izao zany raha sy vo zao iza koa ary zany olona tongo zany ry mama nefa voalaza vo teo andeha etsena ary nakaiza mamanao kanto ay ve papa lasa nandeha ny etsena hono izy Paul vao vetivety teo ry zareo no nandeha hitako koa ny tsy midy ny vavahadiko raha jiolahy zany tsy efa lasa tato daholo ny entana le Paul iny efa tenenina foana amin'io manao atsirambiny io tokony hidiny amin'ny lakile amin'ny farafaratsiny rehefa tsy nampilazanao izy zay mihitsy aloha ho teneniko mihitsy iny rehefa tonga eo mety mihitsy zany ary mievangala saiza lasa nanatitra taratasany ampianarana hono izy dia tsy anaindro mamano nefa ody fa nody aloha tokonge papa zany ary izy raha Fredy mbola tsy dia nisy asy zay ka angambany ole sika tsy eto firy andro iny dia lasa andro zalany client takizay zany tsy nandeha tsy miala amintsika eo zany reo client reo mba fanahina sendra nandalo tamin'ny saiko fotsiny zany fa raha Fredy marina nga tsy efa tonga teo mbola tsy hitako tokony mba jerijereo ihany izy fa mba averiko fa tena mbola matimaty aminao any izy iny matimaty amiko eno azafady aloha papa fa tena tsy tantako fimiezako dia raha Fredy kosa very papa asa tao man'izany indrangaha iny maninona anao zany izy mba mifanentanaina ngeny ianao sisy andray kosa ry papa aza mampitovy lakana manjatra ry papa ka marina zany ianao vehivavy fotsiny ty vavanao tsy tia aniny aho olona tambany voda iny na tambany voda na tanyreny vohidara Fredy dia manana ny maizy azy iny ary tsy maintsy iny miaraka aminao dia ho hitatsika eo ary zaniko tsy maintsy miaraka nareo tena azafady ohatra ny nahenony anarako dia niditra fa azafady fa hoe maninona azy tsy misy nininona re ay manao ka
fa agnanenina azy ary amin'ny seny dia ionjonjona be ohatran'izany a. Meva fa ina kely na ela be andry eo amin'ny bosy ao a. Efa mivoaka kia ela be kina zao ka mbola izy ireo zavatra nasain'ny papa nataoko efa ho atsasakadiny ve ki fangano tomandry iny tohatra mimemanasy be ka. aka ny zavatra masoko dia izay na ela tao nananan'izay ditsoka ie ditsoka misy zavatra mahazo andreo fa tsisy ditsiditsoko izany e. Andro maina be io ditsoka amin'izay aty an-trano efa izany moako izany maro sizaka ohatray dia inona izany hoe malatsaka ny ranomasondria amin'izany ka ohatray tena mitomany mihitsy ilay zandroko marina tena mbola tsy nahita azy nanao ohatran'izao mihitsy aka. Meva maninona ho andry ao lasa ao amin'ny soky aingana andao iala teto aloha fa sao dia hita ny afetoko ka nahirana ka andao any amin'ny efitrandre zahy izy eo londry mipetra dia tantara ho alo ilay olandry e. kanto ofaika maninona aja noho mihitsy aloha ilay ranomasondry dia tantara ho anà ilay izy ka. efa midy tsara ve aloha io farafaran'io e. Ie fa misy inona ry Meva tena ho fatin'ny papa kia matahotra inona ka tantara ho aho a ndry fa lozandry mitoma fotsiny e. ka enondry ary aloha e. mahavarimbarinan'izy ro vavy reto tato ato i Meva lasa vao maika tsy dia hitako filina dia samy atatra anaty any azy raha tsy hoe misakafo ikantondray to manga tsitsika izany no lefa tonga avan-drafy reto ve na tonga n'izany fiovana izany nefa izy ara miaraka amin'ndrasonina matetika dia ariva foana vao tongako ka tena ny io fa mihitsika na aleko indray aza mahita azy ireo mahay vava sy mikarany sandrasana toy izay zao moana zao tsy enonao akory ny natolavanay inareo koa izany manaitra bonsoir madame. Ahoana ry raha Fredy a inona zao ny mahavarinanao mitazatazana eo an-davarangana eo raha anta ohatra mba mitazatazanako avy marina angelo ianao aty ve iresaka eto aloha zay dia mety ho aminao raha Fredy rehefa avy eo zay iena raha misia mba tonga aloha indray nareo zany aroany mba vita aloha ny asa efa zatry raha Fredy dia nampitondraina an'ilay camion anankiray mba mizary zay amin'izay kosa gaga manko efa sakiteny anao mihitsy aho hoe aka olona nampy any moka dia olona mbola vao mianatra asako laha ny andro miopy azy fotsiny ato tsika indray koa tia filazanao azy ka zanyko ka jereko to enao foana ihany no eniko mitondra le fiarako akoatra amin'ny Paoly mazava ho azy Paoly moa efa natao hitondra asiny ankizy atao trano e fantatro any ataoko mbola miay any amin'izany foana avy anao misy antony matoa nakan-dra Fredy izany eo ihany fa angany ankizy tsy ao andeha ho aiza moa izy olona tsy mahazo mivoaka ny tranonireko tsy avelanao mivoaka mihitsy moa izany ny marimarina kokoa dia aiza ny tsy nikiniko mihitsy firy andro izay aiza izy fa tsy eo ihany ao ihany zareo na zako azany zara raha mahita azy roa ao anefitranony ao foana rehefa avy mavita ny rarahany sy avy mianatra mahampalahelo ihany mieritreritra ny fiainantsika rasonina ny ova mihitsy hatramin'izay niresahanao azy roa an'izany vadivady izany ka izany fa mitampiny inona raha masinao tsy mahatsikatra izao fivany izao
vo maika koa ary hatramin'ny tondrano ndrafiredinao iny moramora ianao raha antasomba eniny eo zany a ka maninona mora eniny zava-marina anie zany moramora ao a hevitra tsy voasaina mihitsy ny nataonao ka tena marehelo ny zanako akorasonina ohatra ny hoe za iry koa ny miaraka tomboka-hevitra aminao amin'izao anka ity da vahaolana mihitsy zao fa tsy lasy kalmy ianao efa nieritreritra any amin'izany mihitsy any e aza lany andro amin'ny eritreritra fotsiny fa sao de tara loatra raha sonina zao mihitsy any ilaza vahaolana hitako amin'zareo inona indray sao sany vahaolana olona sainao zany ka sao de vao maika andray ara mihoatra ny efa ny ainana ny anao koa de efa tafahoatra loatra ny fanakanana anaka ka zany ka efa toetranao io mantsy ny hoe mamoaka hevitra tsy voasainy zany aleo atsokaka ty mihitsy izy roa de enoky eo izay ilazainao mba gaga tamin'ilay fivahakevitry papa iny koa akika tampotampoka eo de hoe afaka mivoaka ty ivelana ty indray ontsika ino aky na de hoe rehefa vita azy natao efa hitany azy zany aloha e indringy aza ho mba mandeha mianatra de mba mahitana ty ivelana ty fa za marina aloha izay e fa za aloha efa tapa-kevitry ny angala ty rehefa te handehandeha le efa nilasaiko andry iny fa moa e papa viky de ananao an'izao fotsiny ny tsy amin'ny antony aloha e asa sao de mba niova kosa ny heviny de miverina tamin'ilay resaka fampanambadiana izy de tsy mino ah aloha e de hoe ny antony amelanantsika anao an'izao hoe mba hitantsika vady amin'izay tiatsika ozy izy indry ohatra ny tao sarotra inona mety ho antony hafa koa nefa sao de mba efa tsikariny kosa ary ny kiny fiovanan'izy tamiko a inona moa ny fiovana be amindry zao ka mbola tsisy hoe kibo mibotsina ve mbola tsisy an'izany akia na tsy zany aza ka za le tsy de mitakosokosona mama ohatra tsy miara misakafo aminareo indraindray zay indray aloha tsy fantatra hoe eny e mety hoe marina koa aloha izay e za koa misy an'le resaka nataon'ny papa farany tamiko teo masondra fredy izay de asa ohatra ny kamokamo be any mijanonjanonao amin'ny salon rehefa avy manao raharaha resaka inona ky izany si fampidirana iaraka amin'ny dra fredy e de masomaso eo veky ampidiriny mihitsy moa zany izy ty fa sotafiditra mihitsy aloha mahita tsy de be teny ngamba de neverin'ny fahomora anaovana an'izao rehetra sao a meva aloha de tsy azona amin'izany kosa e eto aky izao de mahita hevitra mikasika ninona ty problème mandritiako hoe ahoana ky zany mody tsy mivaky loha fa tena miasa be mihitsy saiko hoe ahoana ny anaovan'ny papa ara maheno fa hoe be voka tsy manambady ny zanany de ahoana koa na nahelo mama ka zao mitony foana aloha e de aza manova fetsika ho a mety fivapetsika teo amintsika zao nytsikarany nahatonga an'izao ataon'ny papa amintsika zao hoay le ty mba mijere lalana ry amina azafady rangary botsy tena azafady e lalana malalaka be io veky de manintsy aty fotsiny le lehilahy io mety maika kosa ngamba izy akia izy izy zany ry manjakely za rangamba hiaraka aminareo roa le bote aloha ekeko fa le hiaraka aminay tsy lasa nanina akia amin'izay mba manana carte de corps tsikako olona tsy fantatry regny koa mipetraha aloha e de tantarao le solution hitandry rafredy akia inona ataotsika isolo vaika ny kalana azondry rafredy ahoana koa zany no fa tsy azoko e inondry ary ny anaovantsika azy ataotsika ohatra n'ireny film reny io ahoa zany e ka tantarao fa aza be suspense akia hita mihitsy ny hoe olona manambady écran mahay an'izao fikafikana film rehetra izao tantaraiky velosa ty e ka alefa sy fefadody may e de avy eo tsika mody amin'izay mampalahelo be mamareriny ao an-trano ao zao ary
tao tsara mihitsy mitondra ny seize vingt raha Fredy. Aiza koa re raha miseny hoe vofia. Marina zaniko, ny sofera talohanao aty saotry ny manimba rehefa mandeha lalan-dratsy. Amboarina foana ny sasatra mividy piesy ny lasa tsy miasa. Ka za kosa nge mba efa nitondrotra nity any tany an-tanany. Asa raha efa hitanao le anankiray iny, le andro ralipo ny fetiko tamin'izany. I ralipo varotra. De manana magazay ao an-tsena sabotsy. Idinao mihitsy. Tsy mahatiandoka anakanao e, voakojakojanao tony anao mihitsy le fananana. Fa za no mitady mahatiandoka ko. Hitanao, hatramin'izao anie zaka mbola tsy nahazo mifonjanako mihitsy raha miserasony nefa fantatro tsara fa izay ny tena mba mifanarahantsika karamako. Tsy hoe zay ihany kosa ngamba mitangana sanao e, na de ny sakafo na ny trano ipetrahana kosa aza ve? Iny resaka iny tsy azo dodonana fa hainao ihany ange ny vehivavy. Ka hainao ihany koa nge raha mise. Io zao ny tena tsy ampy amin'ny raha Fredy amin'izao. Ny taona me mandroso, ny mono me mitombo, efa nolazaiko anao ihany anie zany. Aza manano zany ho ahy anao raha Fredy miaritra kely anao de mba miezaka be de enao mba manampinampy ahy tatana ny asako e. Tsy, sady ahoana moa zany tsy amara miserasoana. Tamin'ny voalohany samy tao an-trano tao ihany zay de afaka mba mifampijerijery sy miresaka. Voaviny izy zao hitako avy nandehandeha tany ivelany tany izy roa vavy. Tena tsy ho very raha miserasoana raha lasan'olona any mba ho anjara. Tsy efa hitanao ihany kosa ve fa mba nanampy anao ahy? Eny efa hitako aloha le nataonao indray mandeha iny efa tena isorako anao be dia be mihitsy zany. Sady za koa anie tsy mitsahatra miresaka anao ny zanako e. De ampiopiosinao mihitsy raha misea. Zay efa tongotsika ty fa eo andrasana le client raha Fredy. Ay, vonoana eto zany ny fiara. Ie. Raha nahita tora alina nandinika ny fiainako. Tena tsy maintsy le vitrikanto izy zany natao mba tsy hahafabaraka andriry nefa. Minitra ray namadika ny fiainako toy ny nofo ratsy indray ariva iny e. Zao lasa manao tsy fanao koa ty. Oviny nefa mba mipetrapetraka ety an-jaridaina vao maraina. Andeha amin'izay editra any an-trano aloha dia hanondra raha mandra-pandeha hianatra ka. Ay ve mbola tsy lasy raha Fredy. Mademoiselle, manao any? Manao any ianao? Dada za mbola ao. De tena tsy fantatro aloha meva. Za nge tsy miaraka aminy andro any e. Anamboatra fiara zao zay spoly de atao tanàna ihany zay miasako. Tsara kosa zaniko. Fa inona no mahatsara zany ro mademoiselle meva? Ajanona any aloha le mademoiselle zany rehefa hiresaka amiko ato an-trano e. Meva dia ampy. Ka sao de mba tsy fahalala-fombako. Tsy mahalala fomba hoana koa ary. Samy ray trano aty any ve tsika dia ifampiafahafy e. Ray latabatra rehefa misakafo. Andriamanitra, ary inona ary nahazo an'ity mademoiselle ty lasa be resaka be ohatran'izao. Ka tsy zany anie mademoiselle. Henoko koa ange ianao rehefa miresaka amin'ny zokiko iny e. Hoe maninona? Ianao tsy mba miteny hoe mademoiselle kanto zany fa kanto fotsiny. Dia mba atao ohatran'izany koa mora Fredy io. Ay, ao ary e. Inona zany no mahasamihafa azy kanto ka? Sa ratsy ratsy kokoa mihoatra azy. Kosa tsy misy an'izany lery ay meva. Samy tsara daholo nareo. Ay, raha samy tsara zany zay dia tiako raha zany ataonao ohatran'ny kanto. Ka hita meva. I kanto ane ka tena tiako be amin'ny foko manontolo. Ndray dia za zany tsy tindra Fredy. Ka tsy zany. Tiako koa ianao fa zay tiako hoena. Ay ty ihany raha Fredy.
sady raha Fredy koa ne tena tian'ny olona rehetra tena marina ve zany romeva marina e tsy tapanao ve zany falifaly ery le tamba vodaty togatokafako eto raha mba fantany mantsy fa anjonoko azy daholo izany resaka izany ay ve anao ty mba atsotsa firesaka be ohatran'izany ihany e le veriko fa reny vehivavy miketiketiko be reniko no za rengeny tena tsotra indrindra tao trano e fa rehefa tezitra fotsiny no mivadika mivadika lasa masika be ie fa amin'ny raha Fredy atsanao asamy mihitsy ka marina e oy izany afanako marina masy meva koa zany de manao zay mahamenatrako ay kanto tsy hitandringa raha Fredy teo mbola iaraka ivoaka any manko zay ahoana moa ny alalako azy misy azy any e mba miavina koa tianao tika za nge manontany tsotra e ka za koa mamantsotra tsy haiko re za varina nanao zavatra tao amin'ny efitra tao fa de mbola tsy azoazondry foana ve izy iny emezako malakilaky mihitsy tianao tsitry papa efa miteny anao hoe tsy tiako iny ary tsy ho tiako de zay tsy mandaitra ty amiko le lazainao hoe ny ela maraindroa vao mainka aza hoa mahasositra ana de mahita azy misakorokoroka amiko isan'andro ato azy makaleo ka fa ona kosa zany fandraisanao an'le zanak'olona zany e tsy hitanao ve fa olona tsotra be iny sady tsy nanao ratsy anao akory mandeha fitay atsalaka ny anareo e nanenenako mihitsy ny nanandrany an'eritreritra kely azy tato an-tsaiko to fotoana veroa fotsiny le izy tafa oatra loatra kosa zany fanaratsianao andra Fredy zany ho hitanareo moa ny afitsoniko na eniditra mihitsy ry zareo zany evakiany raha Fredy ay ve papa izato raha Fredy mbola tadidiko foana kely fijery papa nahita nareo mitsambany araniditra avy any ivelany tany iny fa nanina tadiko aloha nareo e mba nampianatra azy lanao romantika kely tamin'iny e nentiko nijerijery ny saritaina mamy izy ndriko aloha romeva tsy nampozony papa mihitsy zao iny za koa ary tamin'iny tena tamin'le hoe mody disy fanantenana tamin'ny toetran'le razoky nasai nitady azy mantsiny za de tsy nety nandeha ka ianareo mbola nampianaka tonga de nety le mbola ho avy zany e za ndray araka le resantsika iny e nampiresahako foana de iny koa fa mitady iraikitra ndry tiako aloha amin'ny ovavy io tsy raitra mihitsy ka marina e ataoko daholo izay farahiriko akia mbola vao mivava ary zaniko fa ho fatany papany io ary ho fatany zao e zay aloha e ka toy izy lalindalina amin'izay ary le drafitra antsika e ho lazaiko andreo eo ny fotoana mametimety azy ary ataotsika mipetrapetraka tsara ihany sao dia mandakoka eo mitetika fa efa mandatsaka ny fitana io tsy tokony ho ela tsondry fa dia efa mivonona mitohany ary aloha fa madamo Fredy ndry manomboko zao efa vonona tsy fidina kira zoka iza koa zany olona mba miatso azy zany draso aloha eo raisina allo izy io azafady za ihany akia matsaritsaro an'izay mibandika seria seria ahoana koa e ianao tsy fantatra koa tsy tadidindriva e zany feoako zany e aza manadaly ianao ramosefas mba natsany reo sekreatsika ve aloha le nataotsika iny raha iniko amin'ny olona manko eny de manapoza fa sao dia mba disy numero ary ianao ty ka
Fa tsy zanak'Rasona ve zao e? Le sipaforma kely iny e. Tadidiko an'iny feo andry e. Dia ahoana ka? Rovina indray ho ny vidy labsi. Tena lelelanan'olana mefy ty zany raha zany firesany zany. Tia ahoana koa moa zany nahalalany an'ity numéro ty e. Ndra sy loha ampiresana fa tiako hita tsara mantsy le navitany iny anjandroko. Dia ahoana ho rovina ho andry ny vidy labsi indray. Aleo fa tsy soka ianao azy efa afaka e. Eny ary dia mialy ary rehefa elaela tsy miantsy ianao dia lazaiko any amin'ny mpanabe fa mivoaka tany ivelany tany ianao nandritra ny tsy nateo an'zareo fantatra ihany manko fifehezan'iny anareo. Ka re Ramsey aleo fandamina fotoana dia hitantsika e. Ahoana reny atao zany e? Tena tiako fantatra rangaza mampiasa ny dadana anao ratsy ny zandroko zany fa nefa aleo aloha dia miana tsara ny atao aleo aloha tsy lazaina meva mihitsiny. Avieky apio ary meva raha vita ny asandriany ho avy ary mama kombanina fotsiny reo dia vita be dia be ange reto lamba reto zany ry mamy fa maninona raha manakarama olona nanasa azy ka tsy afa-po amin'ny lamba sasan'ny mpanasa lamba retsy sady ianao anefa be dia sy midokotera hoe tsy tokony anao asa mafy any ka tsy mandreraka kireo rehefa somary tsy vita kokoa reo dia mba mangataka fanampiana kely aminareo zanako fotsiny any sa ve tsy mety zany tandreo miama fahasalamana ka endre zarako azy indri mba hitako tioko fa maninona marina ho andy tato ato izay tsy dia mivoaka ny hevitry indry mihitsy io ary fa tsy karitry mama fiovany meva ono dia maninona koa ndry mitoatra ny varimbariny izany foana matetika tsy misy ninina ary mama nitoy amin'ny fianarako mampieritreritra io ka mihitsy koa mantsiko efa ela tokoa ny te amin'ny tany fa adiniko foana manko to niova samy mihitsy ny fahitako andry iny fa na dia tao arinany namelandrainareo anareo mba afaka mivoaboaka ny ivelanindreny azy aza mandefa saina lavitra ohatran'izany sao dia akarary amin'ny mamy indray zany ka vity reto dia tonga dia niova mihitsy ty zasy ty taizany nahita mevana nampolona ohatran'izao dia afaka mandeha amin'izay ndry raha mbola misy atao re ay lasa ary misaotra kimeva ary ty ataony raha Fredy ty tsy hita marina izay tena tiany be ikanto sa imeva tsy arakaraky ny lazainy no nataony ny azoko antoka aloha zany dia tsy mainty isiray amin'izy roa vavy zany ny vadiny tsy asa saina amin'izay andray mpiasa avy zany nampy aloha izay no lavitsarany dia efa zay dia efa ampy be fandiniana akory mama hay ka arana tramo-ty fiboako matetika ato ty dia ahoana kia jerijery ka inona no mijerijery fa sinema daholo tony fa ahoana ka atao volony eto raha sendra miditra tamiko mama tsy karany ka za le hoe tsy mivoaboaka firy ato iny eny ahoana koa moa ny tsy ahitany an'izany ndry manko ohatrany tsy mpanao an'izany mihitsy koa dia izay kiny excuse navaliko azy hoe mieritreritra amin'ny fianarako fianarana eno izay no mampime ahy fianarana efa fo io koa hitovy izao tsika sindry samy hobotony raharaha amin'izay samy tokoa
tsi eny fa aza miasa saina amin'izany aky fa efa tokony apoka amin'izay aloha ilay vaovao sao tareo koa ka ho masaky papa eo efa atao tsaiko mihitsy izany ka sady ny vadoka efa manomboka lovolavo izany za veky to lasa kilalao aky ilay fiainana marinako aleo ary fa velesina teny mamay vy dia mitetika efa andraisantsika iny ihany natao mety iny kia dia hitandre ampidiro ato mety izy dia aza hidiana ny efitrandre maninona mora tonga dia raha riva mihitsy rehefa le tonga iny mantsy ry zareo no matetika mampiresaka azy dia taritiko ako amin'ny efitranko izy dia ndry ihany ioko aleo ary ranga tonga dia izay raikitra re sotranao aloha raha sonina tamin'ny nataonao nataoko iny ka mba namelanao anisy roa vavy mba afaka mifoaka ny velany na ampiova azy roa mihitsy namerina indray nitsikitsiky tatatrantsika ry ay ve efa tokony elo reny nataoko ka izay le hoe misy fotoana n'iny zavatra rehetra sady averiko ihany fa tsy manao foana izany hoa rasony hitako nampiova meva mihitsy aloha le izy lasa nanampinampy manao raha ato an-tranany izy ay ary kanto izy indray nefa aloha tohatra malomaloka endrika izany matetika aleo ranga ao lazaina amin'ny raha matoty amin'izay ny zava-misy ka izy aniny ny eritreretiko vadin-dra Fredy izy ny tian-dra Fredy ny maromarina kokoa fa izy nefa tsy tian-dra Fredy sioka ay izay le tena antony nitin-drano ao an-dra Fredy taty fa izy anefa dia miasa amin'ny fo hitako izany rehefa le irako sy iranao reny izy mba mieritreritra n'izany ihany ve nefa izy i Fredy tiako lazaina efa fantany izany ka ary efa mifanarahanay izay indray ny anao sy niakinafinafinao efa firina indray zao izany ny kobokobony mangina tanika fa inona izany ny fiheveranao aty maka leo amihitsy ny faranka tianao ianao rery ve ny baiko ny fiainana rehetra ato ny amin'ny zanakao otry fa inona zato mampifazavazanao aty zato ry mama inona koa tia miditra amin'ny resaka kolotira kanto ka eniko ilay fifamaliana ka sady amin'izay mama tokony tsy apaka peo no mivazavaza fatanao iny izy papa nareo misy ny resaka iato zao hoe ny fiainanareo ny resahanay ato nefa do tia ny papanareo baikobaikony izy reriko aiko ka mbola le resaka raha Fredy indray zao izany kanto ka inona moa ny fiainanao an'izany amin'ny mama ry papa asa na efa nitantaramin'ny papa amin'ny atsipiriany ry mama fa nitetika io papa io ny amin'ny anambadiako amin'ny-dra Fredy io matezitra io mihitsy zany resaka fiampeniny izany retsy fa za tsy nanaiky tsy vitany hoe tsy aiken'ny foko fa ny zavatra hitako koa manamarina ny tokony tsy arahanay kanto mbola veriko aminao ihany ve fa olona tsotrana iny sady tianao iny raha araka ny filaza papa ndao aza sy toninao andao nareo etiko hijery ahita maso ndao manaraso dia izany lazay nareo fa mamorona fa hoentinao za enga ny Andriamanitra ka am'le profo tsy azo elana mihitsy no hitanay atao nikala-me vato mama aviko ianao raha ka ty fa nisy narikato raha Fredy nefa ramserason saony raha Fredy nao ry papa zao le olona lazainao fa mendrika azy ao ramserason aleo zao za mba nazava kely ramserasonna inona reto hitako ty zao ny antony mampanantsoko anao raha Fredy tena mba afaka manazava kely ve za alohan'ny tenananao raha miserasonna inona tsony ny azavainao amin'ireny efa miariary toy ny vaikandrina ny tanay tsy hay afenina tsony
enao ty zany kay tena jokotsorika jerenao jomoka kay mavita zavatra be aty ambady tena tsy misy ninina zany meserasoanina teo aminay iskalameva tena mba tsy misy ninina ve reny ambony fandrina amin'ny fampisafisafotra atsany reny sioka sady lazaina ho tianao zany ny zokony nefa irahanao koa ny zandriny tena tsy misy azany re tompoko ely zany efa ny fanarahantsika moa izy ty ary natao ataratasy mihitsy aza ka zao ihany ny teniko lazao amarina zay safidinao amin'izy ro vavy dia rosika ny raharaha tapitra mevaly tena rapitso zay fa lasa andriamanitro tena tafidikizy koa mariny tatoko zay fa rehefa avy eo zany dia ahoana moa zany afantarako anao eny ary so fa mbola nisy crédit ty telefona mevy ty marina iza koa ary le sipiny mbola tsy tonga avony raha zany atao tena mitsadika dia ho hita tena ny azo atena ataovy tsara moko iny fa kalma ihany aloha ela raha jaka zany zanakadeba ny le resaketo efa eto aty nefa tsy hitako akory n'izay ololeto sa ve re ndeha andramako atsona aloha ka zay fa misaonina iza koa ary zany miantsoantso zany efa eto fa aiza ianao ody tsy akaiky itsy ve zany miantso azy zany fa aiza ary le sipa tena tokony tsy natsoky ihany ho fatany eto zao fa tsy meva marina tsy hainao ve le tamin'iny ahoana reny amaliko an'izany olo ahy tsy tadidy loa ve zany ary totsy miteny aminao aza matao aty tsy haninina andretsona ka lasa za efa naninenako nanenena aloha izy koa ary zaho mety tsy mahatady tsara kaiko fa everan'lehilahy ty fa tsy ny fiainany meva mihitsy no mipotika izao zany eno zaza te hifona aminao no vitako taminoko tsy zany rehefa mamelafa adiso aho tamin'ireny aindry ihany fa rehefa mamin'io zavatra raha io dia mazava ho azy fa tsy tokony tena nitsoko mbola sarotra be zany famelan'izany fa arakaraka ny toyny eo ihany dia entinao aiza moa zany zao mba ty ahitanao andro mazava fotsiny ahy manintona moa raha mba mandehandeha ohatra izao fotsiny ary miresaka eny dia mifakavatatra tsarako mba tsy nakozikoto zao lah le lehilahy nanolana amin'ny evy zany ka lazany fa lehilahy malotolotona sy volombava no nanao an'le setra tsy nefa tao lehilahy madio be madio tarehibe marina tsy matara indray ary ty izy to variana be any ianao zany fa ono ary mademoiselle iza marina moa ny tena anaran'irety fantatro fotsiny hoe zanaka ny patron anay nefa tsy haiko tsara ny meva re zay ny anarako ary ny anao zakelanky fa zaksa zany ny tena etsomibady akamanay Paul Sofira moa mametaka an'izany amin'ny anaram-bositra hoako faly mahafantatra amin'ny eva aloha zany jaksy za moa ho mpiasa amin'ny pampanao ihanyko fa rehefa misy entana marobe tokoa dia za le anisan'ny batany reny maromaro an'izay manao an'izany fa rehefa tsy misy asa dia zao afaka mandehandeha ohatran'izao ko tsotra ihany aloha fijeriko an'izy ty
fa angamba izy le nentin'ny zava-mahadomelany foany no nahatonga an'izany ampiana vitan'izany fa varindrina be aneo andry zany eo a tsy aninona andritsony ary aza matahotra any amin'izany ka tsy matahotra anao tsony aho a fa noafiko ny atahotrako e tsy azoko mahabe voka nge ony reny nataonao tamiko reny dia maninona ka zany vonona norainy mba lasa datany Jacksona moramorain'le zalaty ery izy zany raha mba fantany mako fa efa be voka le tena meva nisetrasetrainy tamin'iny moramora ohatr'izany moa izy ty dia hovadiako ianao romeva dia anana tokantrano kotsika dia mazava ho azy fa anana zanaka azy ity tsikotsikako dia akilalao izy ty navita ny resaka ohatran'izany fotsiny ka atao tonoko vadivady ry zaka sa meva zany zange efa ela ny nanara-maso anareo roa tao ary efa mafy loatra tao amiko ny faniriana hitanareo nareo moa tsy mivoaka ny tanàna mihitsy fa dia ny ahitany endrikareo aza nefa dia mba ampy ahy maika moa ka raha vao nisirika dia ireny no napoakaniko tsy vazivazy na kilalao zany resako zany akefa tena izy eny lazaiko ary na dia horevongiadra fotsiny aza sanatiako nyrevirevy any manko mba taterakako tena lovy be ty zaka sy ty masina to olona tsotra fa tsy misy idirany amin'le fitantara meva azy indray ty olona manoloana aty ka lovy be amindriony izy ry kanto meva eny voaraiko izay fa aleo ngampitsika aloha isaraka eto amin'izay ka bedin'ny papa eo mantsoko voafetra ihany koa mantsy ny fotoana hafana mivoaka aty ivelany aty eny ary ndahoary fa miandalany ndray zaniko dia manatena nahita indrindray manaraka velomy zaka se veloma akery meva malalako volana izay navitany rarahana sy rafiredy nizotra tonina napozana azy daholo ny tetika ka tsy nampanany sarotra ny rafiredy indray na dia toa tsy mbola tonga saina amin'ny zavatra ny ainana aza tany am-boalohany efa miainana tokantrano tsara izy izao dia iza no ataontsika anaran'ity zanantsika ity rafiredy raha zany anontanianao aloha ro miava dia mety foana izay ataonao fa ohatra hoe ataontsika hoe George izy raha lehilahy dia Bertine kely izy raha vavy andray kosa rafiredy maninone kotsy ho resabe any am-pianarana ve ny anaran'ny zanantsika rehefa mianatra raha izany hoe ahoana fa tsy azy koa anarana olona matotra be nge zany George dia Bertine ka zay indrindry mbola kely io ve dia George sahady ny anarany kosa ka ho fatana laniny akizy amin'izany ny zanatsika ko tsy ka ianao moa mba manontany anahy dia valiko ka omeo aza zay mba atolotra hoe ohatra hoe solo ye nga solo kely zany dia raha vehivavy izy dia ahoana eny mety zay satria izy zany mba hosoloko ratsy zay sady zany ve tsy eny fa noho izy lasa mpisolo vaika anakalana no safitiako an'izany anarany izany zay mihitsy re ary avy amin'izay atoro rafiredy inona mbola mahafarinanao amin'io sezy io eo tonga dia matirizy aloha ianao aleoaloha za eto androany otry fa maninona avy aty mivatroko tena oaka aloha ry miava fa marary be ny valako zaka sa tena leobian'le miafinafina tiaka fa miafinafina ony tsika raha tsy eny amin'ny zaridaina dia mandehandeha hitam-bahoaka tsy zany loatra ny tiako lazainy inona ka
tiana tiana marina veloha elahy oromeva efa talohany voalohany fampikasoa vatantsika iny dia efa tiako ndreko mariny efa nisy fitiavana ihany aza na dia iny fiarahana voalohany toatero andriniko elahy ary sady mime milaza ny zaniko sao dia mba resak'olona mamo ary zany ndray kosa kiromeva mbola averiko indray fa zany efa nijanona tsy mifoka n'izany tsony efa nahazo fitiavana ka zany no amporivotra ampiainako fa mbola misy tavela ny aingam-panandrongo meva kosy hitako aza sina resaka molimoly zany tsony raha fa efa jaka zany ovafoty manoloana andrety ai ao ary lesy Jacqueline malalako tsoroako ary malalako iny elako mbola ovoka molimoly fa matotra be neny ny resahako alina teo iny lioby an'le miafinafina ho aza fa aleo sy eo amin'ny ao an-trano amin'izay nga mbola tsy vonina indray no misalasala elahy eny efa tena vonina kia fa hitandriany eny izy ho asaka zo tsy olana lesy zany tsy niasa lahy no nitiavako alahy fa nitoetra lahy dia rehefa vonina fotsiny tsika dia miroso resaka zany no teny ampapa fotsiny dia misy aho tena hanomboka ty fiainana vaovao ty raha jaka za zay zany vo hiaraka amina zanakadeby alako ka hoana ty arym-beva avonina ny ampiadana anao amin'ny fitiavana nanako rehetrako za koa torako izany Jacqueline malalako hojereko ary ny daty mahafaka ny ao an-trano dia makanonareo eny ary mety zany akia mba nangingina ky fiarahanareo tan'izany tsy akiteniteny mihitsy nefa dia tao maikamaikery avy eo anao raharaha ka ny zandriko kosa aza ve efa lasa lohako dia maika nenjikisa nga andray kosa ke io vavandrio neny zao mbola zero ny compteur fa izy aloha zany saotahako izany nisy ihany ho hitandreo ihany izy fa somary surprise kely surprise aza taitra fotsiny kiala suspense ary ka efa tsy surprise fotsiniko izy roa mitambatra allo tena tsy maheno mihitsy aho zany ndra sy loha ataoko mainy lipotra ka ny rahavaviko ihany ny ato raikitra ve le fotoana ny mindry iny ho lazaiko zany ny ato an-trano eko tonga dia samy mampiomana amin'ny fianakaviantsika zaniko dia merci akia ina moa ny soralanahy ho avintsika miratra kiry meva meva zay ary aloha tontapandry hitandry rehefa mahazo telefony izay izy io dia lava resaka be mihitsy romantika koa izy zaniko fa ohatrana zavatra heniko teo sa zany lalitalova hoe ahoana le hoe meva ve ie ka zay le surprise sady suspense retsy kia mba tantarao kosa aloha sao dia mba ratsy zany ka zaky tsy manonao foany zany zay fotsiny aloha natao vavatsaindry zany eny aryko matoky andry azoko ka tonga eto an-trano patro zay tiako marina raha tsy mangovitra ihany aloha zany ranjoko zany nefa tsy maintsy atihana satria vavahadiny kiondalana ray eo amin'ny fiainako itoko eto zany larajaka sa vo hoe ho lasa vinatondrasonina mpanefoefo be eto an-tanànako mandrosoa renareo andao tonga dia hiditra tao amin'ny trano fandraisam-bahiny
zany atsara na hatrano marinako ny tokotany efa mba hitako fa itetrany ty tena. RLI FM 106 am Sivural.